Tiavani Jehovah Jamanitra, Tiavani Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, saya sayu tanjemana, Katanjemu Majakariva, saya sayu tanjemana. Saya sayu tajemana. Midera makalaza ari manome voninahitra anao zahay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino. Fa mahagaga loatra ny fitiavanao anay mpanota. Tsy vitany novonjenao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao teo ambony hazo fijaliana izay, ho famelana ny helokay mba hanananay fiainana mandrakizay, fa tena tiavinao amin'ny fahafenoany tokoa, ary dia ao anatin'ny fahafenoany fitiavanao anay, fihariharian'ny fitiavanao anay, ny fahatanterahany fankalazana ny fahavalopolo taona n'ity toby lehibe ankaramalaza ity eto an-toerana. Maro aminay mba tsy ilazana hoe izahay rehetra no ny salasalany amin'izany no ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Kanefa tsy ny coronavirus no tompon'ny teny farany, fa ianao Jesosy, ary dia asehonao miariary izany fa mahery mihoatra lavitra no ny herin'ny coronavirus ny herinao, satria ny coronavirus dia eto an-tany ihany ny heriny, fa ny anao Jesosy kosa dia hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany, dia isaoranay ianao izany. Ary tsy vitan'izany aza, fa mbola nentinao eto koa izahay, ary dia notantaninao ny dianay, dia vory maro tokoa izahay amin'izao fotoana izao noho ny fitiavanao izany. Ka dia misaotra, midera ary manome voninahitra anao izahay noho izany. Fa fantatrao anefa Jesosy io, fantatrao izahay, fa izahay dia mihoatra lavitra noho ny hamafy hatoky ny zanak'Israely aza. Na dia izahay no fatra-panome tsiny ny zanak'Israely, izahay mihoatra lavitra noho izy ireo raha ditra, nefa dia amindranao fo. Ka ampianaro izahay amin'ny fahatongavana eto ankaramalaza sy amin'ny fiainanay manontolo, mba ahay hanetry tena eo anatrehanao sy ahay hanetry tena eo anatrehan'ny hafa, satria izany indrindra no tsy misaraka amin'ny fitiavanay ianao Andriamanitra, mba ho tanteraka aminay ny fanevany ity fahavalopolo taona ity izay anasanao anay hitianao Andriamanitra sy hanatanteraka izay rehetra andidianao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra ry havana, nahazo ny jobily fahavalopolo taona izay tanterahantsika eto amin'ny toby lehibe ankaramalaza amin'izao fotoana izao, ary dia miarahaba antsika rehetra koa moa tonga soamantsara eto. Andriamanitry ny fiadanana omba antsika tsirairay. Araka ny voalaza omaly dia ny fampianarana faharoa no tanterahina amin'ity anio ity, fa ny fampianarana fahatelo no naroso omaly tolakandro noho ny antony efa nolazainy mpanompony teto moa. Dia mivavaka ho an'ny pastora Rafalimanana isika mba ho tonga soamantsara any Antsirabe sy mba ho salama tsara ihany koa ny reniny. Fampianarana faharoa izay mitondra ny lohateny hoe ny hevitry ny fitondran Jehova Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra nandritra ny 70 taona. Somary lavalava ihany ny lohateny. Averiko inzay mandeha.
ny hevitry ny fitondran Jehova Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra nandritra ny 70 taona. Izany dia ankinina ao amin'ny Deuteronomia toko 9. Deuteronomia toko 9 manontolo. Tsara ny manao fanamarihana fa izay misoratra ao anatin'ny Baibolitsika dia Deuteronomia. Fa io moa misy ny fahazarana dia maro amintsika ny manao hoe Deuteronomia. Moramora kokoa angamba ny manonona azy hoe Deuteronomia dia izay ny mahatonga antsika manao an'io fa izay voasoratra ao dia Deuteronomia. Ka tsy hanome tsiny na handiso ireo izay manao hoe Deuteronomia fa saha kosa dia hiezaka hampiasa ny hoe Deuteronomia. Ka azagaga ianareo ny amin'izay. Deuteronomia toko 9. Satria ny zanaky ny fifoazana dia mazoto mamaky Baiboly, mamaky soratra masina ary hitany hatramin'ny diso ataon'ny mpamaky teny, dia hovakitsika io na dia lava aza. Hovakitsika ny Deuteronomia toko 9 manontolo, andininy voalohany hatrany amin'ny 20 io. Izaho rahateo koa rehefa mampianatra soratra masina, dia vakiko ny ahiny andiny soratra masina tononoko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lalàna rehetra izay andidiako anao anio dia tandremo harahinareo mba ho velona ianareo ka iamaro ary hiditra sady andova ny tany izay nianianan Jehova tamin'ny razanareo homena azy. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran Jehova Andriamanitra ho anao tany anefitra izao 70 taona izao. Hampanetsy tena anao sy izatoetra anao ary ahalala izay ao amponao na hitandrina ny didiny anao na tsia. Dia nampanetsy tena anao izy ka namelanao honoana. Dia nanome anao ny mana ho haninao izay tsy fantatrao na ny razanao hampahafantarany anao fa tsy mofo ihany no ivelomany olona fa izay rehetra alohaky ny vavan Jehova no ivelomany olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy nivonto izao 70 taona izao. Koa ao ka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananarany olona ny zanany no fananarany Jehova Andriamanitra ho anao. Ary tandremo ny didin Jehova Andriamanitra ho mba handehananao amin'ny lalany sy hatahoranao azy. Fa Jehova Andriamanitra ho efa hampiditra anao any amin'ny tany soa. Dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasaha sy ny tendrombohitra, tany misy varitritika sy varordea sy voaloboka sy aviavy ary apongabendanitra, tany misy hazo oliva sy tantely, tany izay nananao hanina amin'ny fanaranam-po sady tsy hanan-java-mahory akory eo ianao, tany misy viny vato ao aminy ary ao amin'ny tendrombohiny no iadianao varahina. Ary rehefa ihinana ianao kavoky ary misaotra an Jehova Andriamanitra ao noho ny tany soa izay nomeny anao, dia mitandrema fandrao hadinoinao Jehova Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalany izay andidiako anao anio. Fandrao rehefa nihinana ianao kavoky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao ary miamaro ny ombonao sy ny ondry amanosinao ary mitombo koa ny vola fotsinao sy ny volamenanao ary mitombo ny fanananao rehetra, dia iavonavona ny fonao ka ho adinoinao Jehova Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranon'andevozana. Izay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady mahatahotra izay misy mena ranafo sy mainka, dia ny tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatolampy afo vato. Izay nanome anao mana ho hanina tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetsy tenanao sy izatoetranao ary anisoanao any amparany. Ary andrao ianao hanao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao harena izao. Fa tsarovy Jehova Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery ahavory harena mba haoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Fa raha manadino an Jehova Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay andriamanikafa sady manompo azy sy miankoka eo anatrehany,
dia milaza aminareo marimarinaho fa haringana tokoa ianareo tahaka ny handringanana ny firenena samihafa izay aringan Jehova eo anoloanareo no handringanana anareo satria tsy nihaino ny feon Jehova Andriamanitrareo ianareo. Amen. Ny hevitry ny fitondran Jehova Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra nandritra ny 40 taona. Araka ny efa fantatsika dia andevy Egyptianina tany Egypta nandritra ny 300 taona. 300 taona no nahandevy ny zanak'Israely tany Egypta. Dia nafahan Jehova tamin'izany fanandevozana lava be izany izy ireo tamin'ny alalan'i Mosesy sy Arona rahalahiny mba hoentiny handova ny tany Kanana izay nampanantenainy any Abrahama razamben'izy ireo. Ny zavatra mahavariana nefa dia izao: tsy avy an-trany dia netiny mivantana tany Kanana ny zanak'Israely. Efa andevy 300 taona dia nafahana dia hoe hoentina any amin'ny tany Kanana, fa tsy avy an-trany dia netiny any, fa mbola netiny tany anefitra koa 40 taona. Lava neny 300 taona dia mbola lava koa ny zany 40 taona zany. 40 taona mahery kely aho dia zay no afantarako hoe lava zany, efa ela zay ny ainako zay. Mbola netiny tany anefitra koa nandritra ny 40 taona. Tsy kisendrasendra nefa, tsy kisendrasendra ny nitondran Jehova Andriamanitra ny zanak'Israely nandritra ny 40 taona tany anefitra indray, fa tena misy heviny. Dia io no mahatonga antsika handinika hijery ny hevitry io fitondran Jehova Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra nandritra ny 40 taona io. Fa tsara ny manamarika fa ilay perikopanovakytsika teo no tena havohitra zany. Io zany no asiantsika tsinjipeo amin'ny fanomezana heviny ilay fitondran Jehova ny zanak'Israely tany anefitra. Izao manko no antony, izao no mahatonga ahy manao an'izay fanamariana izay. Raha mamaky ny Exodus isika, andehange ho vakitsika ny Exodus izay ilay hoe andiny soratra masina tononina dia vakina na dia ho lava aza ny fampianarana. Izay no atondiantsika ty ihay ny fampianarana, saty zay nandaniantsika vola aman-karena hakaty fampianarana tenin'Andriamanitra sy toriteny lahateny. Ka tsy mampaninona nalany eto ny fotoanantsika. Exodus toko 17, andininy 17 sy 18 no vakitsika. Izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nakany amin'ny tanin'ny Filistina izy, na dia akaiky aza izany. Fa hoy Andriamanitra, andrao hanenina ny olona raha mahita ady ka iverina any Egypta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana nahazo any anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona, ary voamana iady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Raha io zany no jerentsika ny antony itondran Jehova azy ireo sy ny vantana nakany Kanana fa mbola nalefa tany anefitra aloha, dia ny hoe sao dia ho kivy izy ireo raha mahita ady ka iverina any Egypta. Zay ny mahatsara ilay fanamariana izay ataontsika, satria hafa noho izay no hitatsika amin'ny perikopanovakiana teo. Dia asiana fanamariana ihany koa ny ao amin'ny Nomery, bokyny Nomery toko 410, io ndray tsy hovakitsika manontolo satria lava be. Nomery toko 410, fa misy ampahanovakitsika nefa ao. Nomery toko 410 dia ny Nomery toko 230 ary ny Joshua toko 5 andininy 9. Nomery toko 410, Nomery toko 230 manontolo io ary Joshua toko 5 andininy 9. Raha mamaky an'ireo andiny soratra masina ireo isika, mbola isy hovakitsika ihany ireo,
fa asiako famtinana avy an-trano zay voasoratra ao, dia avy eo amafisitsika amin'ny alalan'ny famakiana azy. Raha ireo indray no jerentsika dia izao indray no antony nahatonga ny Jehovah Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely tany anefitra 400 taona, ny mba ahatonga ireo taranaka nivoaka avy tany Egipta 20 taona no miakatra. Izany hoe ny olona rehetra 20 taona no miakatra nivoaka avy tany Egipta dia nentin Jehovah tany anefitra izy ireo mba ho faty, haringana, amin'izay tsy miditra any amin'ny tany Kanana. Izay no antony. Antony satria halanareo moa ilay teny nampiasain'ny pastora teto Omaly, nefa dia tena tiako izy igny. Tiako izy igny. Raha nisy voambolana ambonimboniny igny aza nampiasaina. Ilay hoe kely atidoha. Dia tafitoina isika ny mbola ambonimboniny izany marina momba antsika mpanota. Mbola kely aza izany, tsisy aza raha ny marina. Ny kely atidoha mbola misy atidoha, fa tsisy. Tsisy. Noho ny hamafy hatoky ny zanak'Israely, noho ny hamafy hatoky nireo taranaka nivoaka avy taona no miakatra, dia naringan Jehovah Andriamanitra izy ireo. Afa-tsy Joshua sy Kaleba. Ireo no olona 20 taona mihoatra nivoaka avy any Egipta niditra tany amin'ny tany Kanana. Olona maro no nivoaka avy any Egipta, 2 ihany hatramin'ny Mosesy maty tany anefitra daholo. Dia ho jerentsika ny Nomero 2:30 ao no anomboantsika azy. Nomero 2:30. Ny 7:10 ihany. Zao ny voasoratra ao amin'ny Nomero 2:30 ny 7:10 ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nampireny azy tany anefitra 400 taona izy, mandrapahalanyritra ny taranaka rehetra izay nanao ratsy teo imasony Jehovah. Izay no antony. Nanahirana raha izay no antony nitondran'i Jehovah Andriamanitra antsika tia karaha-malaza. Mampieritseritra io. 4:40 amin'ny Nomery. 4:40 amin'ny Nomery. Dia izao indray no voasoratra ao amin'ny 2:30 hatrany amin'ny 7:30. Nomery 4:40 2:30 hatramin'ny 7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny aminareo dia hiampatrapatra amin'ity efitra ity ny fatonareo, ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandry ondry any an-tany any anefitra 400 taona, ka ihara ny valiny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra aty anefitra. Araka ny isan'ny andro 400 izay nisafoanareo ny tany, ka ny andro iray osoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 400 taona, ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo. Izao Jehovah efa nilaza fa ataoko tokoa izany amin'izao fiangonana ratsy rehetra izao. Jehovah Andriamanitra no miteny io ratsy ho izy, dia imonmonina koa ve isika amin'izany? Izao fiangonana ratsy rehetra izao izay miangona iodinamiko ety amin'ity tany efitra ity no alany ritra azy, ary ety no ahafatesany, ary ny lehilahy izay nirahan'i Mosesy isafony tany dia izay niverina ka nampimonomonina ny fiangonana rehetra tamin'i Mosesy satria nanao laza ratsy ny tany izy, dia maty ny arety mandringana. Teo anatrehan'i Jehovah ireny lehilahy nilaza ratsy ny tany ireny, fa Joshua zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone kosa izay isan'ny lehilahy nandeha nisafony tany dia velona ihany. Dia ny amaranantsika azy ny Joshua 5. Joshua 5:4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa 400 taona no nandehanany zanak'Israely tany anefitra mandra-pahalany ritra ny olona rehetra, dia ny mpanafika izay nivoaka avy tany Egipta satria tsy nihain'ny feon'i Jehovah izy, dia ireo no nianianan'i Jehovah fa tsy avelany ahitany tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razana homeny antsika, dia tany tondra-dronono sy tantely. Hafa indray koa no hevitry ny fitondran'i Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely 400 taona, fa ny mba aharingana azy ireo noho ny fivadikana tamin'i Jehovah, noho ny tatitra tsy nety nataon'ny mpisafo tany. Satria ireo mpisafo tany ireo nandeha
tany Kanana ny safony tany nandritra ny 70 andro. Dia rehefa niverin'izy ireo dia izao ny tatitra nataon'izy ireo hoe tsara ny tany fa izao ny olana. Ngeza sady abo ny olona aoka tahaka ny valala izahay teo anatrehany, ary izy ireo mijery anay koa sady tahaka ny valala. Noho izany aza makany fa sao dia maty antsika fa aleo iverina any Egypta. Fa i Joshua sy Kaleba no niteny hoe marina zany, tsara ny tany ary ngeza sy matanjaka ny olona ao, fa azo tsika resena kosa ireo noho ny amin'ny anaran'i Jehovah. Dia izay fiodinana izay io nahatezitra an'i Jehovah Andriamanitra ka nandringana azy ireo tany anefitra io. Fa tsy izay no hitantsika eto amin'ny perikopantsika. Tsara zany ampahafantarana antsika an'ireo mba hipetraka ao an-tsaintsika ao, dia avy eo isika mifantoka tanteraka amin'izay amin'ny perikopantsika dia ny Deuteronomia 9. Raha ny Deuteronomia 9 indray no jerentsika nefa dia izao no hita ho antony nitondran'i Jehovah ny zanak'Israely tany anefitra. Anankiroa. Voalohany, ho fampanetretena azy ireo satria mirehareha, miavonavona dia ahetry. Zay no antony voalohany. Ny antony faharoa dia hampanaovina fanadinana, test, fizahan-toetra. Hojerena na hahazo moyenne ka hifindra klasy ho tonga any Kanana. Zay koa no antony faharoa. Fampanetretena voalohany, faharoa fizahan-toetra. Io no hitantsika eo amin'ny andininy faharoa sy ny andininy faha-19. Andininy faharoa amin'ny 9 sy ny andininy faha-19 amin'ny perikopantsika. Dia ho an'ireo zay mijery dia toa antony telo no hita ao ho an'ireo zay mamaky. Satria io manko raha voatononinao koa ny andiny soratra masina dia efa misy ny mamaky malaky. Dia ho an'ireo zay mijery ao zao dia toa antony telo no hitantsika ao. Satria izao ny voasoratra ao, averina indray mandeha ilay famakiana. Amin'ny anaran'i Jesosy, andininy faharoa. Ary tsarovo ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tany anefitra izao 70 taona izao, hampanetritena anao sy hizahan-toetra anao ary ahalala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny anao na tsia. Toatelo hoe hampanetritena sy hizahan-toetra ary ahalala izay ao am-ponao. Dia eto indray dia hanazava kely satria ilaina amin'ilay andininy faha-19 ihany koa ity fanazavana ataoko ity. Ny baibolitsika raha mijery ny pejy voalohany ao amin'ny baiboly ao isika dia izao ny voasoratra ao. Aleo koa vakina. Ny zanaky ny fifoazana manko rehefa tsy porofoinao ny zavatra omenao azy dia na izy mandray fotsiny amin'izao tsy misy fieritreretana, tsy misy fizahana toetra ny fanahy, na izy mafana fo fotsiny amin'izao. Pejy voalohany ao amin'ny baiboly ao dia izao ny voasoratra hoe ny soratra masina dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Dia inona ny tohiny ho an'izay mijery? Nadika avy amin'ny teny Hebreo sy Grika. Ka nadika avy amin'ny teny Hebreo ny testamenta taloha dia nadika avy amin'ny teny Grika ny testamenta vaovao. Dia tsy mora ny mandika teny, efa mba natao koa io mandika teny io, fa sarotra ny mandika teny. Indraindray ry rahalahy sy anabavy izay no tenenin'ilay vahiny amin'ny teny vahiny ny andikanao azy tompoko lahy sy tompoko vady. Sarotra io. Dia izay fahasarotany fandika-teny izay, tsara ny dika-teny malagasy tika, tsara ity dika-teny malagasy ny baiboly ity. Fa noho ny fahasarotany fandika-teny dia misy ihany ny indrokely. Izay tsy midika hoe diso koa ny baiboly. Tsy diso. Ilay hafatra marina, fa ilay fomba nentina nampita ny hafatra io manahirana io ange tahaka anay mitory teny. Izahay mpitory teny dia mafana fo tahaka ninona ety ambony polipitra io dia faran'izay panotaraindahiny. Lohany amin'ny fakotana mihitsy. Fa tsy manafoana ilay hafatra atolotra io. Ary amin'izay tenenina ity aza dia be deabe ny diso, be deabe ny manafitohina anareo tahaka an'ilay voambolana nampiasaina teo dia maro ny tafitohina. Fa tsy manafoana an'ilay hafatra.
Ilay hafatra mitoetra, fa ny fomba entinay mampita ny hafatra, eny izahay mpampita ny hafatra tsy tanteraka. Manana ny fahalemeny. Dia tahaka an'izay ihany koa ny zava-misy eto. Ilay fampitana no misy indro kely, fa ilay hafatra mitoetra mandrakizay. Dia izao zany no tsara mampazava, mampivantana kokoa ny fandekanana io andinin'ny faharoa io, raha adikatsika avy any amin'ny teny Hebreo. Dia mba nanao an'izay aho, satria izay koa nge no asako amin'ny mahampampianatra ahy ary mpampianatra ao amin'ny saly tao dia kirakirainay ny teolojia, kirakirainay ny teny Hebreo sy ny Grika, dia satria ianareo tsy manao an'izay dia mba izaho no manao an'izay ho anareo, tsy zay? Ka tsy fisehosehoana no ilazana an'izany, fa fanetsetena mihitsy manatanteraka ilay fiantsoana, satria izay no vocationay, izay no fiantsoananay mpampianatra teolojia, handinika lalina ity zavatra ity mba ho zaraina aminareo, hanananareo ny marina momba ny soratra masina. Ka nanao an'izay devoirako zay aho, dia izao no hitako. Raha dika mahitsy ho iaho, ary tsaratsara kokoa, dia izao no azo andikana ny andin'ny faharoa sy ny andin'ny fahaenina ambin'ny folo avy hatrany koa aza. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tany anefitra izao 4 taona izao, hampanetsi-tenanao sy hizahatoetra anao mba ahalalana ny ao amponao na hitandrina ny didiny anao na tsia. Misy olom-ba zany lay ary. Ny anton'ilay fizahatoetra dia ny mba ahalalana ny ao ampony Israely na hitandrina ny didiny Jehovah izy na tsia. Ka tsy antony mahaleo tena zany ilay ahalala, fa miankina amin'ilay fizahatoetra. Izay no maharoa azy. Dia tahaka an'izay koa ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Izao koa ny tsara andikana azy, satria izao aloha ny voasoratra ao izao ny voasoratra ao amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izay nanome anao manao hanina tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao, mba hampanetsi-tenanao sy hizahatoetranao ary hanisy soanao any am-para. Dia azo soloana mba koa ilay ary. Dia azo vakina toy izao zany izy hoe mba hampanetsi-tena anao sy hizahatoetranao mba hanisy soanao any amin'ny farany. Dia ilay anankiroa ihany zany no antony. Voalohany fampanetsetena sy fizahantoetra. Zay natongahy nilazaneo tany amboalohany zany. Fampanetsetena. Io zany no resatsika voalohany. Fampanetsetena satria tany anefitra dia Jehovah Andriamanitra no niantoka ny zavatra rehetra ho an'ny zanak'Israely. Ny sakafo, izy no niantoka azy. Ny rano, izy no niantoka azy. Ny fitafiana, izy no niantoka azy. Eny hatramin'ny kapa, Jehovah Andriamanitra no niantoka azy. Sy ny sisa. Fa izao ny voasoratra ao amin'ny andininy 7 hatramin'ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nampanetsi-tenanao izy ka namelanao nona, dia nanome anao ny mana ho haninao zay tsy fantatrao na ny razanao, ampahafantariny anao fa tsy mofy ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra alohaky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovotra, ary ny tongotrao tsy nivonto izao 40 taona izao. Koa ao ko fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany ny fananaran'i Jehovah Andriamanitrao anao. Niantoka fenony zanak'Israely izy. Io koa dia mafisina any amin'ny Deuteronomia 2 ny andininy 7. Io zany tsy ovakitsika io fa mba ianareo nizay no mamaky azy. Deuteronomia 2 andininy 7 dia ny Deuteronomia 7 andininy 4. Manamafy zay voalaza zay hoe Jehovah Andriamanitra nge no niantoka feno ny fiainany zanak'Israely tany anefitra. Izay andrasan'i Jehovah Andriamanitra amin'izy ireo dia niankinany zanak'Israely tahaka ny zanaka, miankina amin'ny ray aman-dreny aminy. Dia ho ianareo inona no mahafampanetsetena an'izany? Tsy voninahitra ve zany? Satria izay manko no fomba fisainantsika amin'ny ankapobeny. Raha olona manamboninahitra no manasanao, manome miantoka ny fiainanao sy ny sisa, dia mahatsiaro manamboninahitra miaraka aminy koa ianao. Tsy izay?
fivaliantsika zareo, kay zaho zany mba olona manana ny maizy azy ihany, fa iranona zay manamboninahitra sy manam-pahefana no manome anany zao rehetrarehetra izao. Dia mametra-panontaniana isika hoe inona ny mahafampanetretena an'izany? Fampanetretena izany satria ny Israely aneka mpiavonavone, ny Israely aneka mpirehareha fa ahoana hoy ny Israely zay efa fantatry Jehovah Andriamanitra sahady jereo aneny 7:70 amin'ny perikopatsika fa efa fantatry Jehovah io toepony Israely io, ary tsy hoe any amin'ny tany Kanana ihany izy vao anao an'io, fa mbola tany anefitra aza dia efa nanao an'io izy. Hoy izao ny voalaza ao amin'ny 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary andrao ianao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao rehetra izao. Io no toetran'ny Israely io, hoe izaho no nahazoako an'ireo rehetrarehetra ireo. Fa raha Jehovah no miantoka azy, foana zay, foana ilay fizaho, foana ny fizahozahoana, fanafoanana, fanesorana mihitsy ilay fizahozahoan'ny Israely io. Izay no mahafampanetretena azy. Jehovah Andriamanitra miantoka ny fiainantsika neka manafoana ny fizahozahoantsika. Io nahatongavatsika eto Akaramalaza io, na ianao mizahozaho io. Jehovah Andriamanitra no niantoka an'io. Jehovah no mahatanteraka n'ity 20 taona ity tamin'ny herintaona io zao nasehony hoe azoko tsy tanterahina koa dia io izy. Tsy tanterahina tamin'ny taona lasa dia tsy tanteraka. Sika manko manao hoe coronavirus nahatonga an'io. Zaho aloha tsy mino ny coronavirus mahay zavatra. Tsisy ao anaty baiboly ao ary ny coronavirus dia nanao hoe misia mazava. Tsisy an'izany ao. Fa ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe misia mazava. Izy no mahafaty sy mahavelona. Izy no mampisy ny fivoriana eto Akaramalaza sy mampisy azy. Asiany misy, sy asiany tsisy. Nasiany izao, izy amintsika no tsy gaga moa, ary dia tonga maro aza isika dia mahagaga. Fa io fanesorany Jehovah ilay fizahozahoantsika hoe dia izahay nandamine, dia izahay nanangona vola satria efa nahazo 4 tsara ahetry ny Jehovah io. Dia izao koa ny amin'ilay fitondrana tany anefitra ny fiantohana feno mahafampanetretena azy. Mba eritrereto ny ery havana. Asa moa 40 taona ny sakafo nomeny Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely inona moa? Mana. 40 taona maraina, atoandro, hariva, mana. Mba andramo any eto Akaramalaza mandritra ny herinandro ravimbomanga, maraina, atoandro, hariva. 40 taona. Enandro fotsiny aza tsy zakanao eto zany. Raha laoka mitovy isanandro mandritra ny herinandro no omenanao eto, dia isika rehetrarehetra izao no horomotra ho ilay pastora omaly. Hoe tsy zakana ity Andriamanitra. 40 taona ny anjanak'Israely, dia ianao tsy mahazaka herinandro no manometsiny azy ireo. Diniho ny tenanao, manetretena. 7 andro tsy zakatsika, 40 taona tsy zakako zany aloha iaho tsy hanometsiny azy ireo. Fitafiana 40 taona akanjo tokana, firgony no nentinao avy agny Antananarivo sy Fianarantsoa. Ny an'ny sasany kiraro hafa maraina, kiraro hafa amin'ny hariva. Ny an'ny zanak'Israely fitafiana ray ao anatin'ny 40 taona, kiraro tokana ao anatin'ny 40 taona. Olona mahantra ny zany tsy misolosolo akanjo zany. Jereo aneny firantiranty ny palitaon'ny lehilahy ato Jereo mba isehoana hoe zaho manam-pitafiana ary manana ny maha izy azy.
Fa ny zanak'Israely fitafiana tokana ambakany 40 taona maraina atoandro hariva iny tsy miova. Ka asan'ny zanak'Israely tsy hanetsy tena ao anatin'izany. Dia isika hoe tany aloha, na tany aloha dia efa nisy io. Hoe ny fitafiana rehareha, ny fisolosoloana azy rehareha na tamin'ny andron'ny zanak'Israely azy efa nisy zany. Tsy vao zao angely olombelona no manota fa efa hatramin'ny ela ka hatramin'izay nisian'ny fahotana dia nisy ny fireharehana amin'ny zavatra maro samihafa ao anatin'ny fitafiana. Sakafo tsy niova, fitafiana tsy niova, kapa tsy niova ao anatin'ny 40 taona. Raha isika io no nididian'i Jehovah Andriamanitra hoe lazao amin'ny mpamonjy fivoriana mankary malaza fa tsy mahazo mitondra akanjo afa-tsy akanjo anankiray izy ary pataloha anankiray dia kapa anankiray, tsy mahazo miovaova ireo ao anatin'ny herinandro. Dia ho hita eo ianao tsy hanetsy tena fa tsy belabelatra ny helitao fa hikombokombona soamantsara ho fanetrena anao. Fampanetretena ny zanak'Israely ny fiantohany Jehovah Andriamanitra azy ireo feno nandritra ny 40 taona ho fanesorana ilay fizahozahoan'i Israely hoe no izaho no atanterahako an'izao rehetra izao. Dia Jehovah Andriamanitra no niantoka hoe tsy anao fa izaho no miantoka anao. Ho fampanetretena azy ireo ilay fiantohana feno mba hafantaran'izy ireo zany mitondra fitafiana tokana, kapa tokana ary sakafo tokana ao anatin'ny 40 taona. Fizahan-toetra ihany koa nefa. Fizahan-toetra ihany koa. Test. Fanadinana. Satria izay toepon'ny Israely any anefitra dia ho toepony koa rehefa tonga any amin'ny tany Kanana izy. Izao no mahatonga an'izay. Efa ny marintsika teo ihany. Fa tany anefitra dia feno ange ilay zavatra natolotra ny Israely. Any Kanana koa mbola feno koa. Tany anefitra feno ny fikarakarana azy. Rehefa tonga any Kanana koa mbola homena feno. Ka raha tsy matoky amin'ny fahafenoana tany anefitra dia tsy atoko koa amin'ny fahafenoana rehefa tonga any Kanana. Zao no voasoratra eo amin'ny 7:7 amperikopatsika ihany. Ny amin'izay fitahiana feno sy fanomezana feno any amin'ny tany Kanana izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, manomboka amin'ny 7. Fa Jehovah Andriamanitra efa ampiditra anao any amin'ny tany soa. Dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasaha sy ny tendrombohitra. Tany misy vary tritika sy vary ordea sy voaloboka sy aviavy ary apongaben-danitra. Tany misy hazo oliva sy tantely. Tany izay ihinananao hanina amin'ny fanaranam-po. Mba tsara nezany tany zany. Tany nanana hanina amin'ny fanaranam-po sady sy hananjava mahory akory eo ianao. Tany misy vy ny vato ao aminy ary ao amin'ny tendrombohiny no iadianao varahina. Feno. Ka izay no lazantsika hoe raha mivadika any anefitra izy dia azo antoka fa hivadika koa any amin'ny tany Kanana. Ny mampalahelo moa dia tena nivadika tokoa ny zanak'Israely, tsy afa-panadinana fa dia ny monomonina tany anefitra ary nitady hanompo Andriamanikafa mandrakariva. Io no mampalahelo. Fa ny mahafaly dia zao amin'ny fanadinana moa riavana dia misy ny antsoina hoe deuxième session. Misy ny deuxième session.
Jehovahandriamanitra koa nampanao deuxième session ny zanak'Israely. Dia namerindesina, nampamerenilesina aloha. Any amin'ny tany Kanana ozy ny deuxième session. Vita iny ny première session tany an-tany efitra, tsy afaka ianao rehefa navoaka ny résultat. Tsy nahatratra moyenne, tsy passable akory. Fa tena midouble. Dia hanao révision aloha isika hozy. Hamerindesina isika. Dia zay famerenandesina izay no hitatsika eo amin'ny 9 hatrany amin'ny 7. 9 hatrany amin'ny 7. Satria famerenandesina io ovakiko. Satria ho antsika ihany koa io. Isika io zanak'Israely io any. Sao dia mieritreritra anao efa maty daholo ry zalahy zay, izaho mbola velona tsy izy aho. Ianao koa. Ka izao ny famerenandesina nomeny Jehovahandriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy ho an'ny Israely mba hiatrehany ilay deuxième session any Kanana. Amin'ny anaran'i Jesosy, 10. Ary rehefa nihinana ianao kavoky, ary misaotra ny Jehovahandriamanitra ao noho ny tany soa izay nomeny anao, dia mitandrema fandrao hadinoinao Jehovahandriamanitra ao, ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipony ary ny lalàny izay andidiako anao anio. Fandrao rehefa nihinana ianao kavoky, ary nanao trano tsara ka mitoetra ao, ary miamaro ny ombonao sy ny ondry amanosinao, ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra, dia hiavonavona ny fonao, ka ho adinoinao Jehovahandriamanitra izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranon'andevozana, izay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady mahatahotra izay misy menarana sy mainka, dia ny tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vato lampy afo vato, izay nanome anao mana ho hanina tany anefitra, dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetsi-tendanao sy izaha-toetranao ary anisy soanao any amparany. Ary andrao ianao anao anakapo hoe nitanjako sy ny herin'ny tanako navoriako izao arena izao, fa tsarovy Jehovahandriamanitra ao, fa izy no manome anao hery avory arena mba ho aoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Tsarovy, fandrao, famerenandesina. Ny anton'ilay famerenandesina, satria tsisy troisième session moa sa misy ve? Tsisy io. Deuxième ihany. Rehefa tsy afaka amin'io ianao dia tsy afaka. Dia io no mahatonga Jehovahandriamanitra manao an'io. Izany hoe ilay fizahan-toetra, ilay fampanaovana fanadinana ny zanak'Israely, marina fa fitsapana azy ireo, fitsapana ny ao am-pony, mba ahalalana ny ao am-pony na hitanjina ny didy izy na tsia. Marina io satria izay ny voalaza ny soratra masina eo. Fa ao ambadiky n'io koa kay ny fitiavan'i Jehovahandriamanitra azy ireo. Fitiavana ilay fizahan-toetra. Izao no mahafitiavana azy, mba hahatonga ny zanak'Israely tsy ho ringana. Izay ny fikendrena ao ambadika ao, mba tsy ho ringana izy ireo. 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha manadino an Jehovahandriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay andriamanikafa sady manompo azy sy miankohoka eo anatrehany, dia milaza aminareo marimarina fa haringana tokoa ianareo, tahaka ny handringanana ny firenena samihafa izay haringany Jehova eo anoloanareo no handringanana anareo, satria tsy nihaino ny feon'i Jehovahandriamanitra reo ianareo. Inona no anton'ilay fizahan-toetra na dia efa fantatry Jehova aza ny toe-pon'izy ireo, ary inona no anton'ilay deuxième session? Mba hahatonga ny zanak'Israely tsy ho ringana. Fitiavana io. Dia tahaka an'izay ihany koa ilay fampanetsetena. Ilay fampanetsetena dia tsy fankahalana. Marary aminao izay ahetry, mangirifiry io. Rehefa olona ihany aza no manetsy atsika, mangirifiry. Vao maika Jehovahandriamanitra no milaza aminao hoe ahetry ianao, mangirifiry io. Izaho io nampiolany sasany efa 20 taona no antsoin'i Jesosy ho mpiandry. Tsy mety izy satria heveriny ho asa ambany zany mahampiandry zany, izy anefa mpiasa ambony ho izy.
mpiasa ambony izy dia ho ahetsin'izay soso-mpiasa ambany dia tsy mety izy 20 taona mandà fa tonga eo anao androany ho ay anao rehefa Jehova no manetry anao na hiodika via hiodika vanana ianao tazominy dia misy agny anao izy anao tahiakatsakatry da misy malaky ahetriny eo amizay vo mifona Jesosy mifo mangirifiry io antan'io re olona tratran'izay zavatra zay moa fa tsy mora amin'izy reo io mampangirifiry ilay fampanetry tena kanefa fitiavana ho iaho satria ny fireharehana sy ny fiavonavonana nge ny fototry ny fahotany tsy zay no nampianarina antsika omaly fireharehana sy fiavonavonana ny fototry ny fahotany ny fahotana nefa mitondra makaiza mamelona ve ny fahotana mahafaty ka mba tsy hahafaty anao io rehefa Jehova manetry anao tsy mamono anao fa mamelona anao dia andeha ho ampiharitsika amin'izay ary ampiharitsika zay voalaza teo izay satria Jehova Andriamanitra koa tsy ny zanak'Israely ihany no entiny any anefitra mba hampanetry tena sy ho zahan-toetry fa isika koa dia mety tsy any anefitra no hitondrany antsika eny mety ho entiny any anefitra aloha mety ho entiny any anefitra fa mety tsy ho 70 taona eny mety misy entiny any anefitra 70 taona fa tsy ny rehetrarehetra dia entiny any anefitra 70 taona andeha ho raisitsika hoe ny aretina izay efitra hitondran'i Jehova Andriamanitra anao zay ny ditram-janaka zay efitra hitondran'i Jehova Andriamanitra anao zay na ny ditram-bady na ireo olana tsy mety voavaha mandraky ty androany fa mety tsy ho 70 taona fa ao anatin'io anie Jehova Andriamanitra dia sady mizaha toetra anao no mampanetry tenanao izy amin'izay hametraka ny fiainanao manontolo eo aminy ianao rehefa marary zay ane ianao na andeha ataotsika hoe rehefa marary ny zanakao eo ny olona vao mahay mivavaka tsy zay moa izy io rehefa marary zay ilay zanakao ary tokana koa izy amin'io ilay zanaka tokana nangatahinao taminazy dia azonao marary voan'ny fanitona ianao tsy ahay mivavaka eo dia efa tsy hivavaka koa fampanetretena satria ianao mampizatra n'ilay misy hoe rimasom-bahoaka rehefa hivavaka zatra ilay hoe hivavaka sika dia mandamina mivavaka amin'izay ataon'ny olona hoe mahay fa ataony marary ny zanakao dia eo ianao mibaradaka tsy mahay mivavaka kanefa ino no tena vavaka ahetriny ilay zavatra ireharehanao dia asiany efitra na dia tsy ho 70 taona zao iaho mba hanetreny anao ary izahany toetranao koa na ho mahatoky amin'io ianao ho hafa mpanadinana misy io dia anjarany tsirairay zany mandinika ny tany efitra zay lalovany amin'izao fotoana izao fa tsarovy fa misy fampanetretenanao ao no sady misy fizaha toetra anao fa atoditsika amin'izao 20 taona izao izy ity lalana makaty Ankaramalaza ity za manokana dia anisan'ny mivavaka ny avita goudron izy io ary inoako fa maro no mieritreritra an'izany fa rehefa nandinika nyity Deutéronomia 9 ity dia te hiemotra mivavaka ataoko satria hoe nisy antony io lalana 70 kilometatra avy eo microzement Manakaramandra-pahatonga ty io nisy heviny ny hitondran'i Jehova Andriamanitra ny zanaka Ankaramalaza sy ny zanaky ny fifoasana 70 kilometatra ho tonga ty Ankaramalaza mba hanetritena sy hozahan-toetra fa iny lalana ratsy iny manko manomboka avy any Dego angamba mandra-pahatonga eo na avy any Antananarivo na any Morondava na any Tomasina
Matory ny mpandehan pamonjy isan-keritaona. Fa vao miditry eo, ry Jesosy mba karaha atao goudron mandrapatonga eo dia ho torimaso avy any Dego mandrapatonga aty Ankaramalaza ny any avy any Dego. Ho torimaso avy any Antananarivo mandrapatonga aty Ankaramalaza ny avy any Antananarivo sy ny toera maro samihafa. Fa soa ihany nasian'i Jesosy anio mba hampanetry tena anao ka hametraka. Ilay fanetretena manko dia izao, ilay fametrahanao ny fiainanao amin'ny Jehovah Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao, fa miankina feno amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ka tsy ny sprinteranao no iankinanao na ny soferanao amin'izay fotoana izay. Tsy ny 4x4-ranao aza no iankinanao, efa nividy 4x4 vaovao ahetsin' Jesosy eo. Fa ilay 4x4 misy crabotage aza, iny mihitsy no tiavaka. Aninona amin'izay ianao manetry tena, fa tsy ilay 4x4-ranao no atongavanao anty Ankaramalaza. Dia izay no antony te ahemotro ny vavako ny amin'io, hampanetretena ny zanaky ny fifoazana. Io ranobe io, araka ny henoko moa dia ny renitsika mihitsy no laza hoe tsy asiana tetezan'io. No ny antony fandriam-pahalemana no matetika henoko amin'izy io esao dia tafiditra aty ny olon-dratsy sy ny olona tsara. Fa mino koa fa mbola antony koa io, misy antony ho fanetretena sy ho fizahan-toetra, indrindra ireo mataho-dakana rehetrarehetra. Mangovotra ny sasany mihitsy eo. Fa ny mahavariana tamina tongavanay teo tsisy nanao ry Jesosy mba tatana. Ho ampiakariny Jehovah Andriamanitra io rano io rehefa tsy manetry tena isika. Ataony amin'izay atahoratsika azy. Fa io lakany io, ary tsy misy laka mandeha motera ngeny eo, zay atao eo maty ny moterany. Misy antony koa io iaho. Mety azo atao ny esaka hoe asiana laka misy motera eo, fa hatramin'izao zay atao eo maty ny moterany. Fa dia io laka hazo somary mivilambilana ohatran'izao io no atao eo. Izahan-toetra anao fa raha tsy miantso Jesosy isaky ny lakana mihilana ianao, ahetiny eo ianao. Eto Ankaramalaza dia nisaotran'i Jesosy aho alina na dia sarotra tamiko aza ny nisaotra azy no ilay erikerika tonga. Ay, hoy aho izay nahatonga azy tsy namelahy ianao ny fampianarana omaly, fa amin'ity maraina ity aorian'ilay erikerika. Satria dia misy ny omako manahanao akanjo tsara manko androany. Dia niborosoina ilay kiraro vao mangilatsiny. Dia vokatry ilay erikerika tamin'ny alina, fa nifotaka ny lalana dia ilay akanjo tsotsotra no nanaovana. Dia fantatrao ve ny antony? Fantatrao ve ny antony? Mba hanetrenao tena io erikerika miaraka amin'ny fotak'io, avy eo manao ankisisika amin'io lalan'io. Ilay patalohanao velondrirana ane ka feno fotaka, ilay kiraronao vao nosorana ange ka feno fotaka. Raha tany amin'ny toeran-kafa io patalohanao feno fotaka sy kiraronao feno fotaka io, na dia mpiandry zao ny sasany dia heno teo ny avy any am-pono Jesosy tamin'ny alahady hoe avy ao am-pozo ny voany ratsy, misy mpiandry manopa, misy zany. Fa soa ihany fa eto Ankaramalaza no misy izay fotaka amin'ny pataloha sy ny kiraro izay. Dia maninona ianao na dia te ho tezitra aza? Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ampidinina amin'ny anaran'i Jesosy ilay tsy zahozahoana, ilay izaho te hitrohatra ao anaty ao. Fampanetretena na izao fipetrahantsika izao aza. Ary ity moa dia efa niresahako tamin'ny 2019 ihany hoe io resaka toerana io, hain'ny devoly ny miditra amin'io. Toerana
Fa dia io ny toerana misy antsika. Antony ho fampanetretena. Ho fampanetretena antsika io sy ho fizahan-toetra antsika. Izany hoe ho lava raha toizana izay. Fa ny momba ny ankara malaza manontolo diniho ange ity tanàna ity sy ny manodidina azy, ny rano hosotroina, ny toerana fidiovana sy ny sisa. Inona ny sary hitanao ao? Sy ilay nitondrany Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra 700 taona ve? Mba hampanetretena anao sy ho fizahan-toetra anao. Fa ny mampalahelo dia izao, mety afa-panadinana isika mandritra ny herinandro eto amin'ilay fizahan-toetra. Fa dia tonga tokoa mihaino tenin'Andriamanitra maraina, tolakandro, hariva, mazoto mivavaka, na ny kamo mivavaka rehetrarehetra avy any tonga eto dia mazoto mivavaka. Ireo tsy mpanokatra baiboly avy any dia tonga eto dia manokatra baiboly. Dia mety ho afa-panadinana ihany. Fa rehefa tonga any amin'ny misy anao ka afaka ve? Ny zanak'Israely tonga dia efa tsy afaka izy. Dia namondran'Andriamanitra fo nampanaovana deuxième session. Fa isika mety afaka ho iaho. Tsisy deuxième session zany ny antsika. Ny tsy afaka manko nomena deuxième session. Fa isika zay afaka tsy misy. Ka ahoana ny hevitry ny fitondran'i Jehovah Andriamanitra anao eto ambonin'ny tany? Tsy 700 taona ihany. Fa ny fiainanao iray manontolo. Inona ry zanaky ny fifoazana no hevitry ny fitondran'i Jehovah anao eto amin'ity tany ity ka nampisiany anao? Fa ny an'ny zanak'Israely ho fampanetretena sy ho fizahan-toetra azy. Mino koa aho fa izay ihany koa ny anao. Dia ireo taranaka vaovao latsaky ny 20 taona izao no mety hankalaza indray ny 80 manaraka. Fa dia miala tsiny aminareo zay efa fotsifotsy volo fa ny 20 taona manaraka fa 80 angamba ireo latsaky ny 20 taona eny, mety ny latsaky ny 15 taona eny, mety ho latsaky ny 10 taona no ahita an'izay. Ka na tsy mahita an'izay nefa ianao dia aoka ahatoky. Ka dia tiavan Jehovah Andriamanitrao ary tandremo izay asainy ho tandremana. Mbola hivavaka isika. Saotranao izay Andriamanitro amin'ny fitiavanao anay lehibe. Ka antony itondranao anay eto akaramalaza. Ay moa. Ka izay itondranao anay eto dia ho ampanetrenao tena sy ho zahanao toetra tahaka ny zanak'Israely 700 taona tany anefitra. Dia mangataka aminao izahay. Fa na dia tonga aty azy izahay dia mbola ao ny fiavonavonana sy ny fireharehanay. Ka dia diovy izahay, avaozy izahay mba ho olon'ny fanetretena sy ny fahafahana amin'ny teninao. Satria izany indrindra no endrika iseho an'ilay fitiavanay anao sy fitandremanay ny didinao. Fa amin'izay anetsenay tena eo anatrehanao no itiavanay anao, ary amin'izay itandremanay ny didinao ihany koa no itiavanay ny hafa. Ho voninahitry ny anaranao. Ka dia tanteraho eo amin'ny fiainanay izany. Ho voninahitra aho hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen. Saya sanyu tajemana. Salazar
Jehovah jamanitra, tiavany Jehovah jamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana. Fitiavany antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy ny eloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza mana mafy atoka iana, ary tiavany Jehovah andriamanitra, tiavany Jehovah andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana. Azo antoka tokony fanekeny, fa ovelona zay mankatony teny, mandehana matahora ny tompo, ny fanahy mitarika ny mpanompo, ary tiavany Jehovah andriamanitra, tiavany Jehovah andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana, ary tiavany Jehovah andriamanitra, tiavany Jehovah andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana.